Amin'ny maha-kandida ho filoham-pirenena ny pasteur Mailhol André Christian de Donné dia nidina fotony nitafa tamin'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ary ny solotenan'ny fokon'olona tao amin'ny commune Antsirabe ny tenany ny alarobia faha-7 ny volana febroary taona 2024. Ny resaka lalana, jiro, trano, fianarana, ny fambolena ary ny fandriampahalemana ireo no hitetan'ny vahoaka ao Antsirabe mila tsaraina sy apetraka amin'ny tokony ho izy. Ho an'ny pasteur Mailhol manokana dia efa ao anatin'ny fandaranasany ny fampandrosoana an'ireo voalaza ireo. Noho izany dia vonona tanteraka ity filoham-panorana ny atoko FM ity na ny gideona fandresena ny fahatrana eto Madagasikara ny anarana an'izany ary jery ny tombontsoan'ny vahoaka no imasoany. Nitsidika ny fotodrafitrasa izay mila tsaraina tamin'ny commune Antsirabe moa ny pasteur Mailhol niaraka tamin'ny ben'ny tanàna sy ny tompon'andraikitra ao an-toerana. Rahana mahita ny tanin-drazatsika potiky miady politika teo ihany koa ny fiaonana tamin'ireo sefokotany tao amin'ny commune Andranomanelatra ny aino etoetan'ireto sefokotany ireto ny tenany. Ilaina ny fidinana ifotony tahaka izao hoy pasteur Mailhol fa tsy hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana vao anontany ny orana mianjady amin'ny vahoaka. Nisy ihany koa ny tafy fa ny fanaovan'ny pasteur Mailhol sy ny lehiben'ny faritra tao Antsirabe. Izany manam-pirofo fa vonany aray asa amin'ny olona rehetra ny tenany ary ny tombontsoan'ny firenena no jerena. Rehefa mitsidika faritra tahaka izao moa ny pasteur Mailhol dia nisy hatrany ny resadresaka ifanaovana amin'ny mpanao gazety ary fidirana amin'ny fahitalavitra. Za moa zany nasain'ny antoko politika ny ZFM dia faharoa fotoana fampiarabana ny taom-baovao ny fiangonana ihany koa zany amin'ny sabotsy zao. Izay no antony izany mbola andreo le district manodidina Antsirabe ihany koa zany satria maro koa le olona mba te hanao mivantana te fampiresaka amiko amin'ny makandida filoham-pirenena an'azy. Izany indrindra pasteur 2024 tonga izy ity ahoana ny mety hatrehany pasteur Mailhol sy ny antoko politika atarianao an'izany taon'izany. Izay mihitsy zao no andehanako amin'izao mba manatona ny tompon'andraikitra sy ny manam-pahefana amin'ny faritra tsirairay avy mba voalohany aloha hifankafantarana satria raha sitrapon'Andriamanitra tokoa moa ianao no tonga amin'ny fanjakana zany dia mba fomba fantatra ho avokoa ireo olona tompon'andraikitra sy mba raha tonga amin'ny fahefana amin'ny fanjakana. Anataonako azy ireo koa dia ny manontany any amin'ny hoe inona ny olana amin'ny faritra tsirairay avy dia inona mba vahaolana eritreretina ro hamanana azy dia inona mba hetaheta-ponareo koa dia mandeha zany na commune io na fokotany io na chef district io na chef de région dia mba miresaka alalako ny zavatra izay tena misy fa tsy hoe kory miandry tonga amin'ny fotoana eo amin'ny fahafiloham-pirenena avy enao vao anontany olona hoe inona ny olana aminareo dia zavatra ohatra tsy vonona indray ianao raha izay ho an'ny vakinakaratra manokana ianao vao avy niona tamin'ny ben'ny faritra vakinakaratra teo ata inona no efa eritreretinao sahady ho amin'izany fampandrosoana ny vakinakaratra izany raha tahiny ka ianao tonga amin'izany toerany filoham-pirenena zany. Ny fiaonan'asin'le ben'ny faritra moa zany dia natany azy tokoa hoe manahoana ny fandrosoan'ilay faritra eto, manahoana ny fandriampahalemana, manahoana ny lafiny eo amin'ny fambolena sy ny fambokarana ny vidim-bokatra, famoaham-bokatra, inona ny olana dia inona ny vahaolana, inona mba hitahetan'ilay vahoaka zany. Raha ny fahitako anazy zany hoe resaka ny tatitra azoko tamin'izy ireo dia
saika tantsaha daholo zany nakamoron'le vahoaka ary misy koa ny olana eo amin'ny lafin'ny vidim-bokatra zany dia eo koa ny masomboly izay omena ny tantsaha mba hahafahan'ny tantsaha mamokatra zany satria hoe mbola verina amin'ilay fambolena daholo indray zany ny olona sy ny fompiana amin'izao fotoana zao dia io famokarana zay avy eto vakina karatra io na karoty io na ovy io na poma io na poara na paiso na io saika eran'ny Madagasikara ny iparitahana izy io miangy-avy eto zany nefany any ny zavatra tsapa zany le fiainan'le tantsaha zany tena tsy mety mivoatra mihitsy tsy mety mivoatra mihitsy le satria ambany dia ambany le vidim-bokatra dia tsy afaka miaina le vahoaka tantsaha zany dia zay moa zany ny aditoko mba hafantatra hamantatra ny tena olana ifotony dia midina ty fotony mihitsy io satria raha tsy ty fotony ianao tsy mahita an'izay fa mahita vaholana amin'izany hoe pasteur efa anatin'ny programme anasa daholo zany le izy hoe ny andaminana an'izay vokatra zay satria hoe asaina mamokatra le tantsaha nefa ny vidin'ilay mpanangom-bokatra arak'izay tiavany azy le vidiny dia tsy fameno amin'ilay tombotsoan'le tantsaha zany dia za mahita zany hoe tokony misy fifanarahana mihitsy atao amin'ny tantsaha-mpamokatra sy amin'ny mpanangom-bokatra sy ny fandefasana ny vokatra amaritana an'le vidim-bokatra roa zany mba tsy hoe izay tiany mpanangom-bokatra atao foana no ataony amin'le vahoaka madinika fa mba mifamelo zany mba mifamelona zany amin'ilay famokarana an'le vokatra mba hafana mampandroso eo koa moa ny olana maro isan-karazany amin'ny lalana ny amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny resaka daharana eo koa leto tany gasy izay lasan'ny vahiny lasan'ny mpanambola tsy ahotsy ahoan'io dia efa misy vahaolana zany fa nieritreretina zany antantarana anazy zany fa tsy ho voazavantsika eto amin'ny fotoana foy fa efa mba fantatra le olana dia mba mora mitady an'le vahaolana tahakany hoe fantatra le aretina dia mora hita ny fanafotana karaha aretina mbola sitra-panafody tsy mainty sitrana fomba farany toko ny manahoana ny mety atreto aloha ny mitranjaky ny antoko politika GFM zay ianao no candidat-olony raha atreto aloha zay fitetezam-paritra atao zay ya nefa manomboka mitsangana daholo zany ny antokon'le GFM fa eo ankilan'izay koa misy karazana plateforme maromaro koa fa vonona ny ifanometanana zany ifanohana tomin'le hoe fa mba nanao be zay mpanao politika fa alao mba hanova politika indray fa misy maro nyreo plateforme zay efa mitsangana na fiangonana zandry na anatin'ny fiangonana zokony ary efa misy tafiditra eo fikambanana maro samihafa na ara-drazana na ara-tsosialy dia efa tonga daholo hoe maheno le fanazavana ataoko zany sy ilay soro-dravitrasa azavaina dia efa manomboka manatona daholo zany fanometana politika vaovao ndraiky mety eto amin'ny firenena zany anatsarana n'le vahoaka satria zay moa mampitondra fivavahana anazy zany vahoaka no feziko sy metana hatramin'izay no nampiana fa zao zany tsy le fiangonana intsony zany zao no entina fa dia ny firenena mihitsy dia tsy mijanona ny ampiangonana intsony aloha zany fa lasa mivoaka teny vahoaka amin'izay alalana zay zavatra olana rehetrarehetra atoko politika GFM moa zany ny antony ananganana azy mba tsy hoe tsy maintsy miditra any amin'ny fiangonana apokalypsy ny olona vao miaraka afaka miara-miasa amin'ny pasteur fa io ny antoko politika dia tahaka ny antoko politika rehetrarehetra na afaka miditra ao daholo ny olona samy manana ny finoany samy manana ny fomban-drazany samy manana ny fahalalany da tsisy tsakatsakana fambalarana ho an'izay resy lahatra ny fivavahana indray moa any am-piangonana ireny mandeha fa ny aton'ny antoko politika ny fahavalo lesena zany dia ny fahantrana zany tsy manana fahavalo koatran'izay pasteur Mailhol fahantrana ny tena fahavalo tsy maintsy lesena mitohy hatrany ny fidinan'ny pasteur Mailhol fotony eny amin'ny commune sy ny fokotany satria dia tonga niaona tamin'ireo solontenan'ny vahoaka atao amin'ny Betafo Antsirabe ny tenany fahavalo ny volana febroary taona 2024
Ny toy tany amin'ny commune akazo miriotra sy mandoto izany fitsitiana izany ary nisy ny fiaonana tamin'ireo ben'ny tanàna tamin'ireo toerana ireo. Teo ihany koa ny tafatafa natao tamin'ireo fokotany ao amin'ny commune akazo miriotra sy tao amin'ny commune mandoto sy fokotany 12 miaraka amin'ny filoha lefitra ary solontenan'ny vahoaka no niresadresaka tamin'ny pasteur Mailhol tao amin'ny commune akazo miriotra. Anisan'ny olana sidrain'ny fokotany isaky ny fokotany andalovan'ny pasteur Mailhol ny tsy fahazahoan'izy ireo ny tapokaramany amam-bolana maro misy aza amataonany mihitsy. Miainga avy any amin'ny fokotany ny fampandrosoanan'ny firenena hoe pasteur Mailhol ka tokony tsy atao tsinotsinona ny filoha-pokotany izay tena miara-miosina amin'ny vahoaka. Maro moa ny olona no mangetahita ny tia hita sy ny te hiona amin'izany pasteur Mailhol izany satria na dia ny an-dalana aza dia misy ireo misakana ary mangataka ny mba-hijanonana ahafahan'izy ireo milaza ny enti-tapony. Le pasteur Mailhol fa vola tsy Mailhol fa vola mongol. Vola io izy hatramin'izao. Rehefa avy tany amin'ny commune mandoto ny pasteur Mailhol dia nitsidika an'ireo mpanao fanatanjahantena ao amin'ny jetikondô izay tariny grand maître Michel. Na dia fahala aza ny andro dia tonga ny tafatafa ary ny aino ny etetan'ireto mpanao jetikondô ireto ny tenany.